maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Miarabantsika tokasoa amin'ity fiaraha-mivavaka maraina ny alarobia 10 jolay ity riavana ho aminareo ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy tompontsika. Eo ambany masontsika ho teny fiantsona ny salamo faharaiky amby 50 manomboka eo ny andininy fahaenina hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Salamo faharaiky amby 50 andininy fahaenina hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Mitsangana riavana aorian'ny vavaka vao hipetraka ianareo. Hoy ny mpanao salamo: indro fahamarinanao am-po no sitrakao, ary fahendrenao amin'ny afina no ampahafantarinao aho. Diovy sopa aho mba ho afa-pahotana dia adio, sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Ampandrenesy fifaliana sy firavoravonao, ifalian'ny taolana izay voavakivakinao. Afen'ny tavanao ny fahotako, ary vonoy ny eloko rehetra. Amorony fo madio aho Andriamanitro, ary avaoziorina marina ny fanaiko ato anatiko. Aza manary ahy eo lantrehanao, ary aza manaisotra ny fanainao masina amiko. Ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toa ny fanahy mazoto aho. Amen. Hivavaka isika riavana. Mideranao zay Andriamanitro satria mahagaga ny asanao. Asehonao miariary amin'ny fampisahanao ny masoandro zany, ny famoazanao anay maraina, ary ny fitondranao anay ho tonga amin'izao fiaraha-mivavaka izao. Raha ny finiavanay olombelona fotsiny ihany mantsy dia tsy ho tonga amin'ity fotoana sarobidy ity izahay, fa noho ny fahasoavanao Andriamanitra ampy anay loatra dia indreto tonga ny mpanomponao. Tompo aseho hitondray ny famarina ny teninao, feo amin'izay hibiazan'ny ota ny oaran'ny fahasoavana be lavitra. Aseho hitondray ny asan'ny fanainao masina, mampianatra anay ny soratra masina izay ho vakiany, manafatra anay mba ho tonga fanomezana tsara, anambara ny afatrao, ho iraka mahatoky eo anatrehanao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Araka ny fandarana mofinaina riavana dia ny Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo no anjarantsika fiangonana amin'ity anio ity. Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary Jehova naniraka ny Natana ankao amin'ny Davida, ary dia tonga tany aminy izy ka nanao taminy hoe: nisy olona roa lahy tao an-tanàna anankiray, ny iray manan-karena ary ny iray malahelo. Ilay manan-karena nanaondry amanosy sy omby betsaka, fa ilay malahelo kosa tsy nanana na inona na inona afa-tsy zanak'ondry vavikely iray monja izay novidiny, ary nokolokoloiny tsara io ka nitompo teo aminy sy ny zanany. Fa tamin'ny anikelindra lehilahy no nihinanany, ary tamin'ny kapokany no nisotrony, sady notrotrony teo an-tratrany izy ka nataony toy ny zanany vavy. Ary nisy vahiny tonga tao amin'ilay manan-karena, nefa niondry ny amanosiny sy ny ombiny no tsitsiny, ka tsy nangalany atao nahandro ho an'ilay vahiny tonga tao aminy. Fa ny zanak'ondry vavin'ilay malahelo kosa no nalainy, ka dia nataony nahandro ho an'ilay olona tonga tao aminy. Dia nirehatra mafy ny fahatezeran'i Davida tamin'izany olona izany, ka hoy izy tamin'ny Natana: raha velona koa Jehova, tsy maintsy atao maty izay olona nanao izany. Ary ilay zanak'ondry vavy tsy maintsy honerany, efa hatreny no nanaovany izany zavatra izany sy noho ny tsy namindra ny fo. Dia hoy Natana tamin'i Davida: ianao no izy. Izao no lazain'i Jehova, Andriamanitry ny Israely: izao nanositra anao ho mpanjakan'i Israely, ka namonjy anao ho afaka tamin'ny tanan'i Saoly. Ary nomeko anao ny tranon'ny tomponao sy ny vadin'ny tomponao ho andefimandrinao, ary nomeko anao koa ny firenen'i Israely sy Joda, ary raha mbola tsy ampy anao ho anao zany, dia ho nomeko bebe kokoa ianao. Koa nahoana ianao no nanamavy ny tenin'i Jehova ka nanao izay ratsy eo masony?
Orietita nasianao ny sabatra, ary ny vadiny nalainao ho vadinao. Eny, efa novononao tamin'ny sabatry ny taranaki-amony izy. Koa noho izany, dia tsy ala amin'ny taranakao mandrakizay kosa ny sabatra, satria nanamavo ahy ianao, ka dia naka ny vadiny Orietita ho vadinao. Izao koa no lazain'i Jehova, indro izao efa tonga loza aminao, avy amin'ny ankonanao ihany, ary esorika eo masonao ny vadinao ka omeko ny namanao, ary izy andry amin'ny vadinao amin'izao atoandro be nanahary zao. Fa ianao nanao izany tao amin'ny mangingina, ary izao kosa aneo zany zavatra izany eo anatrehan'ny Israela rehetra sy amin'izao atoandro be nanahary zao. Dia hoy Davida tamin'ny Natana, efa nanota tamin'i Jehova aho, ary kosa Natana tamin'i Davida, Jehova efa nanaisotra ny elokao ka tsy ho faty ianao. Nefa no nampitenenanao ratsy ny fahavalon'i Jehova amin'izany zavatra izany, dia ho faty tokoa ny zaza izay aterakao. Ary Natana nody tany an-tranony, ary Jehova namely ny zaza izay nateraky ny vadiny Oria tamin'i Davida, ka dia narary be ny zaza. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Manoloana antsika ry havana araka ny voavaky teo ny Samuela 2:12 andininy voalohany hatramin'ny 5:10. Milaza indrindra ny toy ny tantara izay atao hoe mampahamenatra nataony vitany Davida tamin'ny vadiny mpitarintafika teo amin'ny fanjakana, dia ny vadiny Oria ilay antsoina hoe Batseba. Natana dia mpaminany tia ho akaiky ny Davida mpanjaka. Tsy hoe mpanolo-tsaina ara-politika ho an'i Davida ihany Natana, fa irak'Andriamanitra indrindra koa, mba hilaza ny afatr'Andriamanitra amin'ny mpanjaka, na tamin'ny mahafaly, na tamin'ny mampalahelo, na mety na pahatezitra. Manomboka amin'ny Samuela 2:17 no afantarantsika ny Natana ao amin'ny tantaran'ny fanjakan'i Davida. Tamin'izany, rehefa nanana fikasany Davida ny hoe hanorina trano ho an'ny fiaran'i Jehova, dia napirisika aok'izany Natana. Fa noho ny alina dia nisy eon'Andriamanitra izy ka nitenen'Andriamanitra hoe ilazao Davida fa tsy anjara ny manao trano ho ahy. Izay ny afatra voalohany nentiny Natana tamin'i Davida. Dia hatrany mpilaza izay tian'Andriamanitra ho lazaina i Natana tamin'izay nanirahan'Andriamanitra azy teo anatrihan'i Davida. Ny hoe Natana dia midika hoe fanomezana. Ny hoe Davida kosa dia ilay tiana. Raha ohatra ka atao mifandraindraiky amin'izay momba an'Andriamanitra dia atao hoe ny hoe Natana dia fanomezan'Andriamanitra ho an'i Davida ilay tian'Andriamanitra. Manaiky ho iraka ny mpino, izany hoe ny mpino manaiky ho iraka dia manaiky ho fanomezana avy amin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao izay tiany. Mampatsiahy an'i Jesoa ve izany? Jesoa nanaiky ho iraka ho fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Fa eto amin'ity soratra masin'ity ry havana, mpino manaiky ho iraka fanomezan'Andriamanitra tahaka ny Natana teo anatrihan'i Davida, fanomezan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao feno fahotana, dia mandeha amin'izay aniran'Andriamanitra azy ary miteny izay ampitenen'Andriamanitra azy. Mandeha amin'izay aniran'Andriamanitra azy ary miteny amin'izay ampitenen'Andriamanitra azy. Ny 2:12 dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehova naniraka ny Natana ankao amin'i Davida, ary dia tonga tao aminy izy ka nanao taminy hoe. Ny iraka nampanaovina ny Natana, rehefa mamaky ny soratra masina isika hatreny amin'ny 2:20, dia iraka fampiverenana ny Davida amin'Andriamanitra, fiantsona ny Davida mba hibebaka, filazana ny ratsy nataon'i Davida, ny ota nataon'i Davida. Izay no fanirahana. Nirahana izy eo amin'ny Davida mpanjaka,
mpanjaka fa izany dia afaka manapa-doha amin'izay fotoana tiany anapahana aloha, afaka manafo avokoa amin'izay tiany anafo safona rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ny zavatra ataony manodidina azy dia vita ny manapa-doha. Io ary natana fahirana hifanatrika amin'ny Davida indray, hamotsipotsitra ny ota izay nataony. Hitantsika ao dia ampitiavana naovany Natana izany, ary tsy mivantana ankarary na andoha na ampatezitra, fa tena amin'ny fomba feno fahendrena. Ary asan'Andriamanitra koa, tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra koa no nanatona ny Natana any Davida tampahendrena amin'ny alalan'ny fanohanana. Nanahondry be dia be ny mpanan-karena, nisy vahiny tonga, fa tsy tamin'io izy naka ho vonoina, fa tamin'ilay ondry ny malahelo izay nikaraka nay ny fatratra. Tezitra Davida mba tokony ho faty mihitsy izany olona izany raha velona koa Jehovah, fa ianao ne izany hoy Natana. Izay ilay fomba nanatona ny Natana any Davida ka nanambarany ny fahamarinana, namotsipitsorana ny fahadisoana sy ny ota nataony Davida. Ny mpino manaiky ho iraka, fanomezan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao izay tiany dia mpino miantso fibebahana, mamerina ny olona amin'Andriamanitra. Indraindray ry havana dia rehefa misy ratsy atao ihany na fahadisoana hitantsika vao avy hiteny isika. Natana tamin'ny fotoana rehetra dia nanaiky ho iraka teo anatrihan'i Davida, ary tsy sarotra taminy ny niteny ny fahadisoan'i Davida satria efa zatra miteny manaiky iraka ho mpaminany ho an'i Davida i Natana. Ao an-tokantrano ohatra, isika reny mpianakaviana fa zay moa ny amin'ity maraina ity, eo ny Dorcas, eo ny sekoly Alahady, raha mahita ny zanatsika mivoaka ny trano ka manao fitafiana tsy de montina dia iny ty akanjo ty verina, fa raha mba mahita azy manao akanjo mendrika tsy miteny ianao tsy mivolana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, isika dia anaiky ho iraka, fanomezana lehibe ho an'izao tontolo izao. Misy tsara aveo amin'izao tontolo izao tahaka ny Natana teo anatrihan'i Davida, milaza arak'izay ampilazain'Andriamanitra. Misy ratsy indrindra ve miseho lany eto amin'izao tontolo izao, meteza ho tahaka ny Natana, fanomezana ho an'izao tontolo izao izay tian'Andriamanitra, amotsipotsitra ny fahadisoany. Mila Natana ny fiarahamonina ry havana, manomboka ao atokantranotsika. Misy fahadisoana na zavatra tsy mety ataon'ny zanatsika, ataon'ny vady, na koa any am-piasana, ataon'ny lehibe anao, ataon'ny mpiara-miasa aminao, any am-pianarana, naiza eny an-dalambe. Matahotritsika fa ny endrindray izao ny lazain'ny olona adala mantsy. Aza miteny ratsy, inona koa ny idiranao amin'izany e? Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tena mila Natana izao tontolo izao. Ho iraka famerenana ny olona amin'Andriamanitra, ho iraka fampahatongava-tsaina, fampanjinian-tena ho an'ny tsirairay noho ny fahadisoana izay vitany. Mandihana, aza matahotra, mandihana amin'izay anirahany tompo anao, manoloana anao mety misy nanao fahadisoana miariary, na ianao ihany ho an'ny malala izany ka tambazany volabe aza ny teniteny. Manoloana anao misy ray aman-dreny mety manao fahadisoana, mampahatahotra anao ny teny azy. Fampahirezana ho anao ty fihetsiky Natana ity, izao soratra masina izao mametraka antsika ho Natana, manana fahasahiana, ampitiavana, hanaja ny irak'Andriamanitra amin'ny fahamarinana. Fa ny faharoa ry havana, iraka natao fanarenana koa i Natana. Eo amin'ny andininy 7:20, rehefa nambarany Natana eo amin'ny andininy 7:1, izay fahadisoana tokony hibebahany Davida, eo amin'ny andininy 7:20, rehefa nibebaka Davida dia io izy manonona fanarenana sy fampahirezana. Voavelany eloko ao, eny, afahany ianao fa ny zaza naterako ao kosa dia maninona? Ho faty.
ny olatry ny fahotana iny zany moa dia mbola afatra ngeza be kory havana ny hoe ny famelan-keriko a sy ny olatry ny fahotana tsy nananatra fotsiny i Natana na ny taona ny Davida iverina amin'Andriamanitra fa nanambara koa ny hoe teo amin'izay nibeazan'ny ota ny oara ny fahasoavana be lavitra nankatoa ny teny izy tahaka ny Galatiana 5 voalaza ao amin'ny Galatiana 5:1 ny filazana hoe ry rala raha misy olona azony hotatsinay azy dia atsanganonareo izay manana ny fanahy amin'ny famorana izy ka mievera ny tenanao fandray anao koa mba halaim-panahy ihany irana ho hitondra fanarenana ho an'ny olona miaiky ny fahotana isika tsy hoe mandetika azy ao anatin'ny fahadisoana isika raha mamotsipotsitra ny fahadisoany sy ny hotana taony fa mitaona azy bebaka ary indramin'Andriamanitra anambara ny fahasoavan'Andriamanitra mamela heloka famaranana ry havana indraindray tokoa dia tsy mora ny iraka ampanaovan'Andriamanitra antsika mora ny milaza teny mahafaly fa sarotra ny mitondra hafatra mananatra isika nefa dia toa ny Natana ka na amin'ny hafatra mitondra teny mahafaly na amin'ny hafatra mitondra fananarana sy fanarenana dia hovonina mandrakariva isika meteza ho tahaka ny Natana fanomezana ho an'ny Davida meteza ho fanomezana ho an'izao tontolo izao mbola tian'Andriamanitra misokatra ny varavaran'ny famindrampo ny hafatra ho antsika tao anatin'ity herinandro ity mpanompon'Andriamanitra ianao vao piasa any amin'ny birao maniraka anao ho tahaka ny Natana Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra ianao vao vady na zanaka maniraka anao ho toa ny Natana fanomezana ho an'ny ankonana izay tian'Andriamanitra Andriamanitra maniraka anao Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra ianao vao mpandehandeha eny an-dalambe tsarovy ny iraka ampanaovan'Andriamanitra antsika tanterao ampitiavana sy amin'ny fahamarinana ary indrindra ho mpanarina ny lavo isika amen ivavaka isika ry havana misaotra tompony amin'ny hafatra ampombainao izao tontolo andro izao tena tendreo izahay ho fanomezana ho an'ny mpiarabelona aminay tahaka ny Natana teo anatrehan'i Davida ka anaiky andeha amin'izay nirana ao anay ilaza izay ampilazana ao anay na amin'ny mahafaly na amin'ny mampalahelo na mety manohitohina koa ny fon'ny afaka tongavany amin'ny fahatezerana tompo tsy hijanona eo amin'ny famotsipotsirana ny fahotan'ny hafa ihany anefa izahay fa ho tonga kosa amin'ny fanambarana ny famindramponao ho an'ny mpanota mibebaka marina ampio izahay amin'ny tontolo andronay mba ho tontolo andro hijoroana ho vavolombelon'ny fahamarinanao ny tontolo andronay amin'ny teny lazaina amin'ny asa atao fa taio indrindra koa ny ezaka taonay amin'ny fiahina ny ankonanay amarino aminay tsiraray avy miazakazaka amin'ny asa fivelomana fa zanakao sy asan'ny tananao izahay adidinao ihany tompo misaotra ny amin'ny ijerenao koa reo ankonanay amin'ny toerana misy azy ankehitriny amin'ny fiainam-panahiny amin'izao fotoana izao mba ho toa ny Natana koa izy ireny ho tonga amin'ny fanekena ny iraka masina mpanaovinao fangio ny fiarahamonina misy anay ny mpifanila bodirindrina aminay fangio ny toeram-piasanay ny mpitarika anay ao amin'ny toeram-piasana ny buffet ireo mpiara-miasa aminay na iza na izy tompo ianao no anome ny teny fahamarinana ho an'ny tsiraray mba azahoany miala amin'izay mety ho fahadisoana apetraka eo am-pelantananao tompo ny tompona andraikitra ra-panjakana rehetra ny olombo antsonao ka manana andraikitra masina eo anivon'ny fiangonana mba andeha izy ireny araka ny sitraponao ary raha misy fahadisoana vitany Andriamanitra omeo Natana mba hanambara amin'ny fahadisoany ahafantarany ny lalan'ny fibebahana ao amin'i Jesosy Kristy ary andraisany famelan-keloka
dia faly izahay manonona indray nivavaka nampianarin' Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo anay n'io ny anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raiso amin'ny finoana ary ho tanteraka aminareo ny jodrantonona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny hery sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo sy ny ankonanareo ary ny fiangonana manontolo sy ny fiarahamonina hatramin'izao sy ho mandrakizay. Mandiana fanomezana ho an'izao tontolo izao ianao. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.